vavaka isika raha mbola misy koa dera laza saotra fankasitrahana dia mendrika anao zany Andriamanitra ary atolotra ianao koa dia misaotra indrindra mahatratra izao pentekostra izao izahay misaotra mamangy anay misaotra miteny aminay eny ary tompo ndreto izay voninkiana anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny ary avana ny lohahevitra banjinitsika ao anatin'izao fankalazana ny pentekosta izao dia ny asan'ny fanahy masina, ny asan'ny fanahy masina ho aminareo hatrany amin'ny tompo. Raha antsika malala ny pentekosta fa fahatsiarovantsika indrindra ny nandritsahan'Andriamanitra ny fanahy masina amin'ny mindro. Iza moa ny fanahy masina? Raha ny teny fototra nanoratana azy ao amin'ny testamenta taloha amin'ny teny Hebreo ataony hoe roah, sy ny teny Grika ao amin'ny testamenta vaovao ataony hoe pneuma. Raha arabaky teny dia milaza hoe tsioka na rivotra na koa hoe fanahy izay tsy hita maso. Rehefa mamaky tsara ny soratra masina isika isaky ny ambarany hoe fanahy masina dia misy asan'Andriamanitra mahagaga izay, satria dia ahitana ny teny fanahy io ny Baiboly ray manontolo. Vao manomboka any amin'ny faharena fotsiny isika dia nambara amin'ny tenin'Andriamanitra hoe mbola lalina sady foana tsy misy endrika izao rehetra izao, fa ny fanahy masina no nambomba teo aloha, izay vao nandeha ny faharena rehetra sy ireo zavatra mahafinaritra rehetra hitantsika mandrak'androany. Tena mitory ny fahalehibeazan'Andriamanitra zany. Dia raha tonga dia sambikina ny amin'ny farany Baiboly indray tsika ny amin'ny Apokalipsy 2:20 ny mamarana amin'ny teny ihany dia ny 7:10 miresaka ny amin'ny fampakaram-bady na ny fampiakarana ny fiangonana. Izao no voasoratra ny fanahy sy ny ampakarina, ny fanahy reny soratra fanahy masina io, ny fanahy sy ny ampakarina manao hoe avia ary aoka izay mare hanao hoe avy. Dia hita hatrany rehefa miresaka Andriamanitra ray io fanahy masina io, Jesosy Kristy koa dia miteny hatrany hatrany hoe anakaka amin'ny ray izy mba hanomezany ampidinany io fanahy masina io amin'ny mpianatra, amin'ny vahoaka rehetra. Zany hoe tena miompinaina amin'Andriamanitra ray sy zanaka ny fanahy. Ary ny fanahy masina raha teo dia ambara fa persona fahatelo isehon'Andriamanitra milaza ny amin'ny Trinité zany. Tena Andriamanitra raha teo ny fanahy masina, fa Andriamanitra dia fanahy. Ka anitsika dia mba iverina ijery kely inona zany ny asan'ny fanahy masina zany. Mazava ho azy fa na ny fotoanantsika na ny fahalalantsika dia tsy ho voalaza feno mihitsy zany asan'ny fanahy masina zany, fa asan'Andriamanitra. Izay nambara amin'ny soratra masina kosa ka mba tokony fantatsika dia rariny loatra raha ijery izany isika anio. Voalohany amin'ny asan'ny fanahy masina, manampy atsika hahalala an'Andriamanitra, manampy atsika hahalala an'Andriamanitra. Nahoana moa? Ambara amin'ny tenin'Andriamanitra fa ny fanahy masina no mampibebaka atsika. Raha ny maha-olombelona atsika tsisy te hibebaka zany tsika olona mpanamary tena, tsika olona mpiavonavina, tia voninahitra, manarina atsika izany miondrika, izany manetry tena, maika moa fa mifona sy mibebaka zany. Fa soa ihany fa misy ny fanahy masina ny rahan'Andriamanitra mba hahatonga atsika hibebaka. Ary tsy misy afaka halalan'Andriamanitra isika raha tsy mandalo fibebahana io, satria efa samy mitorotoroana tamin'ny ota isika. Fa ny famindrampon'Andriamanitra no miantso antsika amin'ny fibebahana. Zao ny voasoratra ao amin'ny Jaona 4:20. Ary raha tonga ny mpananatra, reny soratra koa io mantsy ny fanahy masina, dia apiaiky izao tontolo izao ny fahotana, apiaiky izao tontolo izao ny fahotana. Tadio zany fa tena namindra fo taminao Andriamanitra matoa ianao afaka nibebaka, satria tena sarobidy amin'Andriamanitra ny amonjena anao.
manampy atsika hahalala an'Andriamanitra ny fanamasina, satria rehefa avy mibebaka isika dia dodin'Andriamanitra mampafantatra antsika ny fitiavana. Tsy misy atakatra an'izao ny momba an'Andriamanitra zany tsika raha tsy mifanahy masina. Ny mbola verim-pianaka izay fanara-teo Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra dia manery azy ilaza amintsika izay tokony ho fantatsika. Aloha Jesosy manamafy izany, raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana, izy no hitady-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra. Fantatr'Andriamanitra fa misy ny fanahy ratsy zay te hamitaka atsika foana, zay te hanandeva atsika foana. Ka izany indrindra no nanolorany ny fanahy masina ao atsika, tsarovina amin'izao Pentekosta izao, mba tonga atsika tsy voareborebo ny Satana, fa zay taria ny fanahin'Andriamanitra ihany no zanak'Andriamanitra. Inona no asan'ny fanahy masina faharoa tokony ho fantatsika? Mitondra ny vavaka ataotsika makany amin'ny ray ny fanahy masina. Mitondra ny vavaka ataotsika makany amin'ny ray ny fanahy masina. Mantena marina moa tsy misy mahay mivavaka izany. Ny fanahy masina no manampy antsika hivavaka. Ny voalaza amin'ny Romanina 8:20 amin'izany. Ary toy izany koa, ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika. Na pasteur ianao, na mpianatra ianao, na théologien be tahaka n'inona ianao, tsy misy mahay mivavaka izany tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy misy mahay mivavaka tsika. Fa tsy izany akoa ny ilazana hoe dia aleo izany tsy mivavaka. Ary ambarany eo andiny fahinana io fa fahalemena zany, mamonjy atsika amin'izany fahalemena zany ny fanahy masina. Zany no maha olona atsika, tsika tsy mahay fitenin'Andriamanitra, fa ny fanahy masina no mitarika sy mampahery atsika mba hazoto hivavaka. Zay zavatra sarotra koa, tsy hitany masotsika akory izay ho resahana, satria Andriamanitra fanahy. Andriamanitra dia fanahy, izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Fa dia izao ny zava-dehibe, tena manampy antsika hivavaka ny fanahy masina. Mazava izany ry havana, tsy ny fahaizantsika mandahatra fehezanteny no zava-dehibe rehefa mivavaka, fa ny fanekentsika hivavaka na mibadabada azy itsika. Ny zava-dehibe dia ny fotsika mangetaheta an'Andriamanitra, mangetaheta vavaka. Mazava ny ambana amin'ny tenin'Andriamanitra raha teo, ny olona mijery ny miseho ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo. Samuel voalohany 4:7. Manampy antsika hivavaka ny fanahy masina. Ary ny fanambarana lehibe dia izao, ny fanahy masina mihitsy no mivavaka ao antsika. Ny fanahy masina mihitsy no mivavaka ao antsika. Hoy ny 7 amin'ny Romanina 9:20 teo, ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Mifona ao antsika amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Asa ahoana ny atakaranao amin'izany? Ka amintsika mbo mahay mitaraina sy mikekeka ihany rehefa miantsy vonjy. Fa eto dia ambara hoe fitarainana tsy azo tononona. Izay ilay amin'ny fitenin'Andriamanitra tsy takatry ny satsika izany. Izany hoe ny fanahy masina no mandika ny vavaka ataotsika ho tonga fitarainana tsy azo tononona, langage divin. Ny fanahy masina zany dia mivavaka ho antsika, tahaka ny Jesosy Kristy mivavaka ho antsika eo kavanandray. Tsy takatry ny saintsika ny hevitra zany sy ny vokatra zany ny fiainantsika. Mahay reza fa misy mitondram-bavaka ianao. Isika samitsika aza matsiaro mahery rehefa mba misy mitondram-bavaka. Fa eto dia mpianara ny tenin'Andriamanitra atsika hoe ny fanahy masina itsika no mivavaka ao anao rehefa nanao tena ao an'Andriamanitra. Ary mampianatra atsika izany mba hivavaka ho an'ny hafa. Tena adidy ny kristianina zany mivavaka ho an'ny hafa izany. Inona no asan'ny fanahy masina fahatelo? Manavao ny fanahy masina. Mampafantatra atsika an'izany ny tenin'Andriamanitra. Tena mpanavao ny fanahy masina. Any amin'ny faharina efa nanambaratsika teo any amin'ny Genesis.
Ny asa teo ambonin'ny lamina ny fanahy masina vao nisy zava-baovao. Ary mandrak'androany dia manavao ny voary isan'andro Andriamanitra. Tsika rehetra zao dia samy afaka manamarina an'izany. Tonga ny hariva fa samy ny asa ny tady vola ny atsikatsika tetseroa ny zanak'olombelona. Maninona ny rivotra? Asa mahato ny rivotra. Fa rehefa mifo maraina anao ny ampitso, hitanao rivotra vaovao. Manefadefaka anao. Ianao nefa natorytina zavatra nakory natety ny alina. Ny asa Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy manavao an'izany. Ny zava-maniry mety miondrika sy reraka amin'ny tonga ny hariva, vokatry ny fahalotona, ny pollution. Rehefa mifoanao ny ampitso maraina, ndao izy mitraka. Mandray ranonandro avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra manavao. Ny vorona izay matsiaro mody fa reraka, rehefa tonga ny hariva sy ny alina, rehefa tonga ny maraina, maninona ny vorona? Misiontsioka, mipelipelika, mihetsiketsika. Tena mideran'Andriamanitra hoy ny mpandinika. Ary na izao sy anao azy, reraka isika rehefa tonga ny hariva, tonga ny alina, dia matory tsy mahatsiaro tenintsika amin'ny alina. Fa maninona Andriamanitra mandritra an'izany fotoana tsatsoanovantsika teny izany? Manavao antsika. Ka vao ny fomba maraina dia mahatsiaro matanjatanja tianao jogging. Sa tsy izany? Manavao ny voary. Ny asa tanan'Andriamanitra daholo izany rehetra tanysaina izany. Manavao ny voary ny Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Izany mahatonga ny mpanao salamo amin'ny salamo faefatra amby zato amin'ny 17 miaiky hoe maniraka ny fanahinao. Raha mitaifa fa ny fanahinao eto. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehan'ny tany ianao. Manavao ny voary isan'andro anao Andriamanitra. Tsarova izany. Ary izy ihany no mahavita an'izany. Satria te hametraka tontolo mahafinaritra ho anao izy. Mba saintsaina hoe tsy manao an'izany mandritry ny roa volana fotsiny Andriamanitra. Manahoana ny fiainantsika aty an-tany. Mety eza ho tia fahadiovana tahaka an'Andriamanitra isika. Tia filaminana. Fa itsika dia vavolombelon'Andriamanitra aty an-tany. Manavao ny fanahy masina satria tsy manavao amin'ny endrika materialy arak'izany fotsiny, fa manavao ara-panahy indrindra. Manavao ara-panahy. Efa hitantsika ny fanambarana lehibe nataon'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy, ilay fariseona anatiny azy mandingina, mba te ho tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Nanaovan'i Jesosy fanambarana lehibe. Raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ny olona, dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Izany hoe teraka ara-panahy. Raha atao amin'ny teny hafa dia izao, avaozy ny fanahy masina, mba ho ahatonga azy ho tempolo ny fanahy masina. Ka hiara-monina aminy Andriamanitra ny alalan'ny fidirany fanahy masina ao anatiny. Tena misy opération manokana sy takatry ny saina. Ka lasa zanak'Andriamanitra, tarihan'ny fanahin'Andriamanitra, lasa tia vavaka sy fanompony. Tsy isika koa no mividy ny famonjena na mividy ny fanadiovan'Andriamanitra. Tsy hoe miezaka manompo aho sy mivavaka aho mba ho voavonjy. Sia. No vontsen'Andriamanitra isika ka manjary tia vavaka, tia fanompona. Tsy vidy ny famonjen'Andriamanitra ny fanompona ataontsika sy izay vola vokatra fotsika, fa tena fisaorana an'Andriamanitra satria efa nivonjeny sy ny tainy. Tena manavao ny fiainantsika ny fanahy masina ravana. Tena manolo-tsaina ho an'izay manana azy ao anatiny ao izany fanahy masina izany. Lehibe no vavolombelona izany. Ny soratra masina hitantsika ry Filipo ohatra, arak'izay hitantsika amin'ny asina apôstôly toko 9:9-20. Ny fanahy masina no mibitsika taminy hoe mandehany ianao makary amin'ireny tandapa Etiopiana ireny. Dia atoroy azy fa misy soratra masina tsy hainy ao. Izany tolo-tsaina izany rehefa tena ny tsipireny. Izay milaza aminao fa rehefa tena ao anatin'ny vavaka ianao, rehefa tena tia manompo an'Andriamanitra ianao, dia tsaronao. Elona dia amin'ilay alina. Izay moa ilay fiteny hoe alina mitondra fisainana. Tsaronao izany Andriamanitra mibitsika aminao ny alalan'ny fanahy masina.
manolosana hoe manolona ty zavatra manerana anao ty zao no ataonao. De tena maritsy lahatra anao zany tonga ny maraina efa tsy mieritreritra fa tsy zay ianao satria zay rehefa ny masina manolosaina. Fa efatra sady farandriavana fa kely ny fotoanantsika. Asan'ny fanahy masina mamelombelona sy miazona ny fiangonana. Mamelombelona sy miazona ny fiangonana. Nagnandanja ny fiangonana nanomboka tamin'ny Pentecoste voalohany. Ary tsy misaraka amin'ny tantaran'ny fiangonana ny Pentecoste sy ny fandraisana ny fanahy masina. Noho ny fanahy masina zay narotsaka, da tsika izany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 dia manjary feno hery ny mpianatra. Nisy fiombrana magaga teo amin'ny mpivavaka. Zany no soratra amin'ny 2:4. Ary samy feno fanahy masina izy rehetra ka dia miteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenina ny fanahy masina azy. Avy amin'ny firenena samihafa raha tonga tao reo. Nefa dia tsaroana nisy fiombonana hafakely, fiombonana ara-panahy. Raha mba mahatsiaro tsika zao hoe misy fiombonana ara-panahy eo amin'ny fiangonantsika, asan'ny fanahy masina zany to. Tsisy olona mahavita an'izany. Ndray ihany ny roa andro mety ho vita ihany. Fa ny hoe miazona ny fiombonana fiangonana mandritra ny fotoana maharitra, asan'ny fanahy masina zany. Itsika rehetra tsy itsika no hoe zany dia an'olo tena maketo. Zay ngamba fijerinao azy ety ivelany. Fa ny atao hoe fiangonana, teny grika hoe eklesia dia fitambaran'ny teny anankiroa, ek sy ny matoan-teny kaleo. Ny ek dia hoe avy amin'ny de, ary ny kaleo hoe antsona. Ny antsona avy any amin'izay misy atsika tsara ry avy tantsika. Angamba mialoha an'izao fiangonana zao no maro tao amintsika reto tsy mifankafantatra akory azy. Sa tsy zany? Fa miantso ny fanahy masina dia toky eto tsika. Dia manjary tia fiombonana tsika, asan'ny fanahy masina zany. Fa raha finamanana fotsiny, tsika rehetra dia samy malala fa misy namana angeo mety efa tsy namantsika intsony zao. Tsy voatery hoe miady. Fity fiangonana maharitra amin'ny fiangonana ity, asan'ny fanahy masina. Vokatry izay dia manjary nanomboka tao amin'ny Pentecoste voalohany io dia tena resy lahatra amin'izay ny apôstôly fa mila paritaka ty filavana tsara ny Jesosy Kristy ity. Dia tahaka ny bomba ny poka izany. Dia niparitaka manerana izao tontolo izao ny filazana tonga kristianina koa isika ankehitriny. Izany no maha-fiangonana ny fiangonana. Beriko tsara, mandray ny fanahy masina, tia ny fiangonana, mitory ny filazan-tsara. Tadio zany no maha-fiangonana antsika. Ary tiako mampahery anao fa raha hoe rafitra ety an-tany sy ny fomba fijery maha-olombelona ety ivelany dia anisan'ny fikambanana tokoa ny fiangonana. Fa ny fiangonana tompoko no fikambanana tranainy indrindra teo amin'ny tantara, izay mbola tsy maty hatramin'izao, mbola velona hatramin'izao, mamakivaky taon'izany. Tsy isika ny namorona ny fiangonana. Tsika ary vomba ranaka fahafiry vao mba miditra amin'izany hoe fiangonana. Fa hitanao misy hoe Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina miazona amin'ny fiangonana. Ka namaky aza zay heverina fa hoe nanorona amin'ny fiangonana raha hoe mieritreritra ny apôstôly dia mitohy foana ilay izy. Ary tsy misy masakana, tsy misy maharava. Ny teny Jesosy hoe eto ambonin'ity vatolampy ity no ahoroko ny fiangonana. Tsy misy maharava azy. Dia tadio zany ry havana. Fa ny maha-fiangonana ny fiangonana dia ny fanahy masina. Ilay fiangonana hita maso, asa mino moa ny ao an-tsainareo zara vao teny hoe fiangonana. Iny amandohanareo zao? Ha? Ino? Trano. Trano ray zay. Dia inona koa? Zay avy atao fiangonana? Ilay olona ao an-trano. Misy inona daholo ny fiangonana? Misy anarana. Zay. Aiza ilay fiangonana ny habakabaka ve? Ha? Toerana. Reo zany faravakely mety sarontsika fiangonana. Trano, olona, anarana, toerana. Raha ny fijery ivelany dia marina tao izany.
Miara-soratra masina ny tena fiangonana dia ilay fiangonan'ny olona zay aviako sara hoe eklesia, fiangonan'ny olona nantsona na hoe manaiky ny antso ny fanahy masina, manaiky ny ampiraisina, manaiky koa ny irahana. Tsy hoe za misy miteniteny tsy mandray olona tsony tsika, tsy tena misokatra izy ary manteny mitety ny hafa koa azy. Zany ny fiangonana zany. Tiako mampatsiahanao fa ny resaka fiangonana dia tsy miseraka amin'ny fanahy masina. Ary zany no mahatonga ny mpandinika milaza hoe nanomboka tamin'ny Pentekosta voalohany ny faterahan'ny fiangonana kristianina. Ianao zany ravako saro-piaro amin'ny fiangonana ny fanahy masina. Zany no antsoina azy hoe parakleto amin'ny teny grika raha moderny jaune toko 420 andeny 20 anao. Inona dikany hoe parakleto? Miaro eo anilo. Tena miaro ny fiangonany Andriamanitra. Mahereza fa mbola ifandimby ihany ny Pentekosta sy ny fankalazantsika azy. Fa mila azontsika ny evidalina finosina. Efa nomen'Andriamanitra atsika ny fanahy masina. Inona dikan'izany? Efa akaiky atsika Andriamanitra. Efa ao anatintsika izy rehefa mibebaka isika. Ny teolojiana malaza anankiray moa dia miteny hoe amin'ny mahafofinaina ny fanahy masina, miara-miaina amintsika isaky ny miaina isika ny fanahy masina. Ary ny fanahy masina io dia miasa ao anatinao, miasa ao fiangonana, miasa ao izao tontolo izao. Maneho ny herin'Andriamanitra, mampafantatra ny fahefana ny tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina. Raiso iaina fa efa planin'Andriamanitra ho anao izany. Ho azy irery no voninahitra. Amen. Chers frères et sœurs, notre méditation pour cette semaine se base surtout par le don du Saint-Esprit. Quelles sont les œuvres du Saint-Esprit? Nous savons tous que Pentecôte nous rappelle le don du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, pratiquement, c'est l'auteur des manifestations de la puissance de Dieu. C'est l'auteur des actions divines. Le Saint-Esprit est partout dans la Bible, depuis la création jusqu'à l'enlèvement de l'Église. L'Esprit Saint, c'est la troisième personne par laquelle Dieu se manifeste. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de voir quelles sont les œuvres du Saint-Esprit. Bien sûr que nous ne saurions définir toutes les œuvres du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit, c'est Dieu même. Certes, nous devrions connaître ce que Dieu lui-même nous a révélé à travers les Saintes Écritures. Premièrement, le Saint-Esprit nous aide à connaître Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à connaître Dieu. Il va falloir se repentir pour connaître Dieu. Car nous sommes tous pécheurs de nature. Le Saint-Esprit nous initie à la repentance. Selon la révélation de Jésus, et quand le Saint-Esprit viendra, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché. Jean 16, 8. Alors, c'est seulement par la grâce de Dieu que nous avons pu nous repentir. Et Dieu l'a cherché à tout prix pour que nous soyons sauvés. Le Saint-Esprit nous aide à connaître Dieu. Après la repentance, Dieu se presse à se faire connaître, à s'unir à nous. Connaître, bibliquement, veut dire une communion profonde. Et cela est impossible sans l'intervention du Saint-Esprit. Dieu est par ailleurs esprit. Dieu sait bien que l'esprit mauvais fera tous les moyens pour nous dévier et nous rendre esclaves. C'est pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit pour nous guider, pour nous protéger. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Deuxièmement, le Saint-Esprit
transmet nos prières au Père. Le Saint-Esprit transmet nos prières au Père. En effet, le Saint-Esprit nous aide à prier. Romains 8, 26. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles. Parce que nous sommes faibles. Nul ne sait prier devant Dieu. Et les Saintes Écritures nous révèlent que c'est notre faiblesse en tant qu'être humain. Qu'on soit théologien, pasteur, berger, diacre, nul ne sait prier comme il faut devant Dieu. Nul ne sait le langage de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui donne de l'importance à nos prières. Cela ne veut pas dire pour autant qu'on ne devrait plus prier. Ce ne sont ni nos mots, ni nos belles phrases qui importent lorsque nous prions, mais plutôt notre volonté de prier. C'est notre cœur qui a soif de Dieu et qui a soif de prier qui importe. D'autant plus que Dieu ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais lui, il voit jusqu'au fond du cœur. Le Saint-Esprit prie pour nous-mêmes. Romains 8, 27. L'Esprit prie en faveur des croyants. Le Saint-Esprit, en quelque sorte, traduit en langage divin nos prières par des cris indescriptibles. Alors, comme Jésus à la droite du Père, c'est bon de savoir que le Saint-Esprit intercède aussi en notre faveur. Nous ne saurions mesurer les conséquences d'une telle intervention. Je me contenterai de vous dire que, rassurez-vous, Dieu est toujours avec nous. Il nous encourage à intercéder également pour autrui, car nous sommes ses témoins. Troisièmement, le Saint-Esprit renouvelle. Le Saint-Esprit renouvelle. Évidemment, Dieu renouvelle la nature, ses créatures. Souvenons-nous du livre de la Genèse, quand Dieu a créé l'univers. Il fallait que le Saint-Esprit se plane d'abord sur l'abîme. Ce qui veut dire que Dieu renouvelle et prend soin de ses créatures à travers les œuvres du Saint-Esprit. Il la renouvelle tous les jours. Nous pouvons tous constater que l'air est pollué le soir, mais il devient pur le matin, grâce au renouvellement du Saint-Esprit. Les plantes baissent parfois le soir, mais elles se redressent le matin. Les oiseaux semblent fatigués la nuit, mais ils chantent de nouveau le matin. Nous aussi, nous sommes peut-être éprouvés par nos boulots et les épreuves de la vie de tous les jours. Mais quand arrive le matin, nous avons envie de faire du jogging, car Dieu, à travers le Saint-Esprit, à travers les œuvres du Saint-Esprit, nous a renouvelés. Et c'est ce que le psalmiste essaie de décrire dans Psaume 104, 30. Tu leur rends le souffle, et les voilà recréés. Tout devient nouveau à la surface du sol. À propos, certains théologiens disent même que Dieu continue sa création. Il n'y a que Dieu qui peut renouveler ses créatures. Et il le fait tous les jours pour que nous puissions vivre dans un monde propre, magnifique et harmonieux. Nous aussi, efforçons-nous d'arranger notre environnement pour qu'il soit propre et harmonieux. Le Saint-Esprit renouvelle spirituellement. Le Saint-Esprit renouvelle nos vies spirituelles. Nous avons déjà entendu la déclaration du Seigneur à Nicodème, le pharisien. Nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas né d'eau et de l'Esprit. C'est-à-dire, il faut être renouvelé par le Saint-Esprit pour que nous devenions vraiment le temple du Saint-Esprit. Et une fois habité par le Saint-Esprit, vous verrez,
et vous sentirez le Saint-Esprit qui vous souffle, qui vous conseille. Comme il l'a fait à Philippe, pour que celui-ci s'approche de l'Éthiopien et l'aide à comprendre ce qu'il lit. Je vous le dis, et j'en suis témoin, que le Saint-Esprit nous souffle ce qui est bon à faire. Quatrièmement et dernièrement, le Saint-Esprit vivifie et tient l'Église. Le Saint-Esprit vivifie et tient l'Église. C'est depuis la première Pentecôte que l'Église a senti une force spéciale. Cela est dû par le don du Saint-Esprit et surtout par les œuvres du Saint-Esprit. D'après ce qui est écrit dans Actes 2, 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Une communion sans précédent a vu le jour. Une communion spirituelle, une communion dans les activités, dans tous les biens. Une communion internationale, pour ne pas dire universelle, car tous les membres de l'Église de cette époque venaient de tous les pays du monde. Par ailleurs, ecclésia, le mot grec qui désigne l'Église, est composé de deux mots, ek, qui veut dire deux, et kaleo, le verbe appeler. L'Église, c'est l'ensemble des personnes qui ont accepté, qui ont répondu à l'appel de Dieu à travers le Saint-Esprit et qui se rassemblent, qui s'unissent. C'est ça l'Église. C'est la raison pour laquelle on dit que l'Église est née durant la première Pentecôte. C'est depuis la première Pentecôte que l'explosion évangélique a commencé. Et les apôtres sont devenus témoins de Dieu, depuis Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Grâce à la direction et à la protection du Saint-Esprit, l'Église est devenue l'association la plus ancienne et qui existe encore jusqu'à maintenant. L'Église est à la fois visible, que nous sommes, et on appelle ça Église locale, mais il est aussi invisible en Jésus. Et c'est cette Église invisible, ça veut dire tous les croyants qui croient en Jésus vraiment, qui ont Jésus et le Saint-Esprit dans leur cœur, c'est cette Église invisible-là qui sera enlevée lorsque notre Seigneur reviendra dans les nuées à la fin du monde. Chers frères et sœurs, Dieu nous a déjà donné le Saint-Esprit, ce qui veut dire qu'il s'est déjà approché de nous. Alors recevez et vivez le Saint-Esprit, car Dieu a déjà planifié pour nous un salut en Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec nous tous. Amen.